Lafim-baovao tanteraka kosa indray mitohy ny asan'ny vaomiera parlemantera misahana ny fanadihadiana raharaha andramena araka ny nambaran'ny filohan'ny vaomiera ity dia tsy iza akory izany fa ny CST Henri Lecacheur ny volana Jolay lasa teo nitoy ny volana Aogositra ity dia nisy ny fidinana ifotony tanterahan'izy ireo tany amin'ny faritra Analanjirofo indry taorinan'izay moa nisy ny tatitra izay navoaka. Mbola mitohy ny fanondranana andramena amin'ny faritra Analanjirofo, hoy Mitohy Henri Lecacheur, lehibe ny vaomiera parlemantera misahana fanadihadiana raharaha andramena. Araka ny fanazavana dia eo anelanelany maro antsetra sy mananaravaratra no tsikaritra teny isian'izany. Ankoatra io dia nilaza ihany koa Mitohy Henri Lecacheur fa nanjavona mibolabolana andramena 720 izay tratra tao mananaravaratra. Ny zavatra mampiomehy ary mampalahelo nefa amin'izao fotoan'izao tsy hita tanteraka ireo bois de rose sy izy ataoko hoe 27 na 127 na 129 romain izay tratra tany Analanjirofo dia tsy hita tanteraka izy amin'izao fotoan'izao. Ary ny zavatra mahagaga ary tena marikoriko amin'izao fotoan'izao navoaka hony, ataoko hoe hony ireo transferena na ireo bois de rose ireo par ordonnance du tribunal izay hevero fa tsy mitombona zany satria tsy mbola vita ny enquête mikasika an'io ka nahazo ordonnance avy tamin'ny tribunal hony izareo atany amin'ny faritra izay tsy nanao fanadihadiana akory tonga dia transferena hony any amin'ny greffe inona moa izy ity amin'ny faritany Antsinanana nefa ny faritany Antsinanana tsy nangataka hoe transféré ao aminay ity ny bois de rose ihany fa dia nanaovana ordonnance asy na fopy io na tsy fopy io tsy fantatro fa dia zavatra zany moa tsy maintsy arahamaso zay zavatra zay injery aheveriko fa ny anjaran'ny tribunal na zareo namoaka ny ordonnance io tokony hanazavan'izay manaraka iny zavatra zay ka tsy hita tanteraka ireo bois de rose amin'izao fotoan'izao any amin'ny faritra Analanjirofo. Manaitra ny isain'ny tompon'andraikitra mba hijery akaiky ny zava-misy any amin'ny faritra Analanjirofo ny filohan'ny vaomiera misahana amin'ny fanadihadiana raharaha andramena. Notondrona Mitohy Henri Lecacheur fa manana andraikitra goavana ao anatin'izany ny eo anivon'ny primature izay mitantana vonjy mainka amin'ny ministeran'ny ala sy ny tontolo iainana.